dia ho ampitombona amintsika indray ho ampitombona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androany dia iresaka manokana tsika ny amin'ny hoe ahoana zany hoe manana ny Sain'I Kristy. Ahoana zany hoe manana ny Sain'I Kristy arak'izay hitantsika ao amin'ny Korintiana 2:2 ny 9:20 izay miteny ao dia miteny hoe fa iza ozy izy mahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy fa izahay ozy izy manana ny Sain'I Kristy. Izahay manana ny Sain'I Kristy. Ohatrany ao moa zany hoe Sain'I Kristy zany ity sujet anankiray ity sujet somary lalindalina kely izy ity satria tena sujet ara-panahy dia raha miainao an'ity ianao mety tsy ho azonao indray mandeha izy ity fa za mampirisika avereno enona indroa intelo inefatra fa tsy maninona mihitsy fa zay vao mety tena ho takatra ao ity zavatra ity. Ary ity nefany ity sujet anankiray ity ny tena fond ny fiainana kristianina misy ny tena fond ny fiainana kristianina. Sain'I Kristy, avaiza moa ny saina, avaiza ny fisainana? Voalohany indrindra aloha zany dia mila azontsika hoe ny fisainana dia avy ao amin'ny fo. Ny fisainana dia avy ao amin'ny fo. Ny fo resahantsika eto tsy cœur akory, tsy ilay cardia akory, tsy izay ny zavatra resahantsika eto, fa ilay fo resahantsika eto dia ilay ivon'ny olombelona manontolo zany, ilay centre ny olombelona, ilay maha-izy ny olombelona. Zay zany ny zavatra resahantsika eto. Ny fisainana dia avy ao amin'ny fo. Ny fisainana dia avy ao amin'ny fo. Arakaraky ny fon'ny olona sy ny toe-pon'ny olona zany no mitondra ny fisainany, mitondra ny sainy, ary ny sainy kosa rehefa avy eo no lasa manetsika ny olona hanao zavatra anankiray. Averiko kely ny fon'ny olona zany hoe ny ivon'ny olona no manome ny fomba fisainany, ary rehefa avy eo kosa ny sain'ny olona iny kosa zay fomba fisainan'ny olona iny no mitarika azy hetsika hanao hetsika anankiray manetsika ny vatany zany, hanao zavatra anankiray. Ny fisainana dia avy ao amin'ny fo. Ny tenin'Andriamanitra raha mamakytsika ny amin'ny Genesis zao ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Genesis 4:5 hoe hitan'i Jehovah ozy izy fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony ozy izy dia ratsy ihany mandritry ny andro. Hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany ary ny fisainana rehetra amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ny fisainana rehetra avy amin'ny fony zany hoe eo nilazana hoe ny fisainana zany dia avy amin'ny fon'ny olombelona, avy ao anatin'ny fon'ny olombelona ao daholo no miteraka ny fisainana rehetrarehetra. Ao amin'ny Genesis 4:20 koa dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe ny fisainan'ny fon'ny olona ozy izy dia ratsy hatramin'ny fahazazany. Ny fisainan'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany. Raha azontsika aloha zay zavatra zay zany dia mila azontsika hoe tsy le fisainana loatra zany ny olana, tsy mbola any amin'le saina loatra, any amin'le fomba fisainana loatra ny olana, fa le toe-pon'ny olona mihitsy aloha zany ny olana. Ny toe-pon'ny olona mihitsy zany aloha ny problème. Ary io toe-pon'ny olona io anefany ary zay ny olana, io toe-pon'ny olona io dia araka ny tenin'Andriamanitra teo dia ozy izy hoe hitan'i Jehovah ozy izy fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany. Inona moa nahatonga an'izany dia tsotra vokatry ny fahotana. Vokatry ny fahotana, vokatry ny ota, ny fisarahana tamin'Andriamanitra tao Edena dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona. Ary rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona ny toe-pon'ny olona dia namboarin'Andriamanitra mba hiankina aminy, hiatehatra aminy. Fa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, rehefa nandovany le ota fototra izy dia ny fon'ny olombelona kosa dia nitodika anakeo amin'ny tenany. Ny toe-pon'ny olona zany lasa tia tena, ny toe-pon'ny olona lasa mitodika amin'ny tontolo ita-maso. Ary rehefa mitodika amin'ny tontolo ita-maso ny olona sy ny toe-pony ny momba azy manontolo dia ny fisainany koa lasa mandeha mak'am'izay. Ary le fisainana izay miivo amin'ny teny izay sy ny fisainana miivo amin'ny tontolo ita-maso dia lasa mahatonga manetsika ny olona hanao fihetsika
mampiseho fitiavan-tena sy mampiseho zany zavatra mifantoka amin'ny tontolo hita maso, amin'ny zavatra hita maso. Zay zany ny voalohany zay. Zao nefany zao ny mila azontsika. Io fo zay ivon'ny olombelona manontolo rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra de mazava ho azy fa vokatry ny otantsika de lasa mifantoka, miivo amin'ny tenantsika zany ny fotsika. Miivo amin'ny tenantsika, ny mombantsika manontolo, ny zavatra rehetrarehetra zay ataontsika de itsika no ivony, itsika ny centre, itsika olombelona ny centre, lasa égocentrique tsika. Zay ny teny any amin'ny Salamo, satria navelan'Andriamanitra iseo zay, zao ny teny any amin'ny Salamo 92 hoe navelako anaraka ny ditry ny fony izy ozy izy, andehanany manaraka ny fisainan'ny tenany, andehanany manaraka ny fisainan'ny tenany. Navelako anaraka ny ditry ny fony izy, andehanany manaraka ny fisainan'ny tenany. Mila azontsika aloha zany zay fa mifamatotra tanteraka ny fon'ny olona sy ny fomba fisainany, ny toepon'ny olona sy ny fomba fisainany. Ary zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe arovo izy ny fonao, mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, satria avy ao izy no ihavian'ny aina. Avao ny ihavian'ny aina. Ny fon'ny olona, ny toepon'ny olona, ny zavatra ao anatin'ny olona, ny zavatra mampifantoka ny olona, ny zavatra mandininy olona, ny zavatra miivo eo amin'ny centre ny fony eo daholy ny lasa mitarika ny fomba fisainany. Zay zavatra andrin'ny fon'ny olona no mitarika ny fomba fisainany. Zay aloha zany mila mazava tsara zay. Zay mila mazava tsara zay. Zao nefa ndriavana io teompiomovy amin'ny teny io de lasa miteraka fisainana miivo amin'ny tena, lasa miteraka fisainana miivo amin'ny tena, lasa miteraka fihetsika miivo amin'ny tena. Ary izay daholo ny olana zanak'olombelona, zay ny tena olantsika, satria ny toepon'ny olombelona samy tia tena, vokatry ny fisarana tamin'Andriamanitra, vokatry ny ota, de miteraka fisainana miivo amin'ny tena, lasa fisainana miivo amin'ny tena, ary lasa miteraka fihetsika sy fomba mampanao zay miivo amin'ny tena, lasa miteraka fihetsika sy fomba mampanao zay miivo amin'ny tena. Zao nefa ny havana, satria fatandr'Andriamanitra io olana io. Andriamanitra rehefa nikrea antsika tadio tsara fa tsy ny fisainana ny ratsy, tsy ny saina mihitsy ny ratsy, fa ny fomanetsika amin'ny fomba fisainana no mahatonga ny fisainana ho tsara na ratsy, no mahatonga ny saina ho tsara na ratsy, de miankina amin'ny fo, miankina amin'ny toepo manetsika an'le saina. Araka ny efa nambarako teo Andriamanitra rehefa namorona antsika dia ny fotsika, zany hoe ny ivotsika zany tsy miresaka an'le fo le cœur fa lay ivotsika, ny ivon'ny maha-olombelona. Ny ivon'ny maha-olombelona de niforon'Andriamanitra mba hiankina aminy, mba hitehatra aminy. Zay ny création zay ny création antsika zay, nokrean'Andriamanitra tsika mba ivo amin'Andriamanitra, mba hiantehatra aminy, mba hiankina aminy. Fa rehefa tafasaraka taminy tsika mivokatry ny fahotana fototra tao hitena, dia araka ny tenainiko teo lasa lasa miivo amin'ny tenan'ny olombelona. Zay ny atao hoe ota, olombelona ny atao hoe mpanota, ny olombelona mpanota de olombelona tafasaraka amin'Andriamanitra, olombelona miivo amin'ny tenany. Ary satria miivo amin'ny tenantsika, ny toepontsika sy ny fotsika, de lasa ny fomba fisainantsika ihany koa lasa miivo amin'ny tenantsika sy ny mombantsika ray manontolo. Ary satria rehefa samy olombelona ny miivo amin'ny tenany, samy tia tena, de tsy maintsy raikitra ny olana, ny ady, ny korotana eo amin'ny fiarahamonina. Zay zany. Ny vahaolan'Andriamanitra de tsotra, efa tany amin'ny fanekena taloha izy de efa niteny an'izy io. Efa tany amin'ny fanekena taloha izy de efa niteny an'izy io. Ao amin'ny Ezekiela dia zao ny teneniny hoe omeko misy vahaolana anankiroa tsy inona de tavin'ny olombelona, satria fantatry ny olombelona ihany izy io hoe manana toepo tsy normal zany, manana toepo tia tena, manana toepo miivo amin'ny tena, ny fisainana lasa fisainana miivo amin'ny tena. De misy vahaolana anankiroa ataony misy vahaolana zany ataon'ny olombelona, vahaolan'ny olombelona sy ny vahaolan'Andriamanitra moa plutôt, fa tsy hoe vahaolana anankiroa satria tsy vahaolana ny anankiray. Ny vahaolana ataon'ny olombelona dia mbola vahaolana miivo amin'ny tenany ihany. Ohatrany ao na le vahaolana miivo amin'ny tenany, tsy vitan'ny olona manova an'io toepony io, tsy vitan'ny olona manova ny fony, tsy vitan'ny olona no mamerina ny fony, miverina eo amin'Andriamanitra,
Tsy possible zany zay. Tsy possible zany satria tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona. Ka satria tsy vitan'ny olona ny mamerina ny toe-pony iveriny ao amin'Andriamanitra dia ny sainy ny amboariny. Ny sainy ny amboariny, ny fomba fisainany no amboariny. Ary io fomba fisainany io am'izay rehefa manamboatra fisaina ny olona dia zay ny dikany, zay ny mahatonga an'ireny hoe positivisme, développement personnel sy ny zavatra maro isan-karazany. Inona ny dikan'izany? Manamboatra saina ny olona, miezaka manamboatra saina ny olona dia miezaka manamboatra fiarahamonina milamina, humanocentrique ny fiantsoko azy. Zany hoe miivo amin'ny olombelona ihany, olombelona samy olombelona, miezaka mba ho acceptable, ifonako amin'ny teny frantsay satria tsy hitako izay itenenana anazy a, miezaka mba ho acceptable socialement ny olona, miezaka mba ho acceptable socialement, dia manamboatra saina izy. Dia manamboatra saina izy dia satria rehefa manamboatra saina izy a dia manao fihetsika mifanaraka amin'izay izy. Fa saingy izao ry havana, lasa misy ady ao anatin'ny olona satria izao ny toe-pony hafa, ny toe-pony miivo amin'ny tenany, fa saingy ny zavatra sehony aty ivelany, ny fihetsika rehetra sehony aty ivelany sy ny zavatra namboaran'ny saina dia manafina ny toe-po zay simba sy tafasaraka amin'Andriamanitra eo. Eo zany ny olana eo. Ary dia lasa misy conflit, lasa misy ady ao anatin'ny olona, tsy mifanaraka ny toe-pony, zany hoe zavatra ao anatin'ny fony, ny zavatra eritreretin'ny sainy, ny zavatra ataony sy ny fihetsika asehony, dia lasa tsy mikolla le izy, lasa tsy mikolla, dia lasa misy conflit ao anatin'ny olona, misy ady ao anatin'le olona. Fa zao ry havana, nanome vahaolan'Andriamanitra ary ny vahaolan'Andriamanitra vahaolana tokana mazava. Ny vahaolan'Andriamanitra efa niteneniny hatrany amin'ny fanekena taloha amin'ny Ezekiela 1:7-7, zao ny teniny ao hoe omeko fo ray izy ozy izy, omeko fo iray izy, ary asiako fanahy vaovao ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofo ny fo vato izy izy, ary omeko fo nofo izy. Omeko fo iray izy, ary asiako fanahy vaovao ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofo ny fo vato, ary omeko fo nofo izy. Ao amin'ny Ezekiela 36:26 dia zao ny teny ao hoe ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao nataoko ao anatinareo, esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko ny ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araky ny lalako izy izy, sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Tadio ravana, fa araky ny teneniko teo a, ny fotsika ny toe-potsika ny olana. Tandremo fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremanao izy ny tenin'Andriamanitra, fa avy ao aminy no ihavian'ny aina. Io fotsika io zany ny soloan'Andriamanitra aloha, ary nataony ao anatin'ny fotsika ny fanahy vaovao zay izy. Fanahy vaovao, iresakitsika rehefa amin'ny fomba ahoana ny nametrahany an'izay, amin'ny fomba ahoana ny nataony ahatongavana amin'izay. Fa raha tsy ny fotsika mihitsy aloha miova, tsy miova ny fomba fisainantsika. Tsy possible zany hoe manana ny Sain'I Kristy raha mbola le fotsika taloha tafasaraka tamin'Andriamanitra zany no mbola ao anatintsika, no mbola ivontsika, mbola centratsika, raha mbola le fotsika tafasaraka tamin'Andriamanitra, tsy possible tsika hanana n'ilay Sain'I Kristy arak'ilay sujet zay resahantsika. Ny dikan'izany dia zao, nanao promesy Andriamanitra hoe alako ao anatinareo izy ny fo vato, ary soloko omeko fo vaovao anareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato dia omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko izy ny ataoko ao anatinareo. Ny fanahiko ny ataoko ao anatinareo, ahatonga anareo andeha araky ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitsipik'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy ny fitiavana. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe didy vaovao no omeko anareo, zany mba hifankatiavanareo izy Jesosy Kristy. Zao nefany, io didy vaovao, io didy mpitiavana io tsy possible andehanantsika raha ny fotsika raha tafasaraka amin'ilay Andriamanitra fitiavana. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe omeko fo vaovao anareo, ary fanahiko izy ny ataoko ao anatinareo. Dia resaka kely tsika ny hoe ohatry ny ahoana arany zany exactement, ohatry ny ahoana exactement no nataon'Andriamanitra mba ahatonga an'io fo vaovao io, ilay fo vaovao ao anatintsika. Mbola averiko indray ny atao hoe fo zay resahako eto dia tsy ny cœur akory, tsy ny cardia akory a, fa ilay ivontsika olombelona ray manontolo, ilay centretsika olombelona zay misy ny aina, misy ny émotion, sentiment, pensée sy ny zavatra rehetrarehetra, io ny resahako hoe fo, zany hoe zavatra tsy hita maso fa tsy le ato anatin'ny fo le midobodoboka akory, tsy ny zavatra resahako. Ohatry ny ahoana arany nametrahan'Andriamanitra an'izany hoe fo vaovao zany. Tadio ry havana,
Araka ny lazaiko teo a, tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona. Tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika. Tao hoe tena. Rehefa nanota ny ny Adama sy Eva, dia ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe fahafatesana no tambin'ny ota. Fahafatesana ny tambin'ny ota. Inona ny dikan'izany? Ny dikany hoe fahafatesana dia fisarahana amin'Andriamanitra. Zany hoe fisarahana amin'Andriamanitra ny tambin'ny ota. Ary rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona, fahafatesana ny tambin'ny ota, Andriamanitra nefa fiainana. Andriamanitra fiainana. Ka rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra fiainana zany ny olona, dia mazava ho azy fa rehefa tafasaraka amin'ny fiainana ianao dia ao anaty fahafatesana ianao. Rehefa ao anaty fahafatesana ianao dia ny toe-ponao lasa tafasaraka amin'Andriamanitra, ary ny fomba fisainanao rehetra dia fomba fisainana tafasaraka amin'Andriamanitra, ary lasa miivo amin'ny tenanao, ny tenanao lasa Andriamanitra ao. Zay ny dikan'izay. Lasa ny tenanao no Andriamanitra ao. Lasa ny tenanao ny zavatra rehetra dia miivo amin'ny tenanao, manao zavatra dia ny intéret-ako, manao ndry dia momba ny fantatro. Ny plan'Andriamanitra tsy izay. Satria ny an'Andriamanitra fiainana, tafasaraka tamin'Andriamanitra fiainantsika. Inona ny vahaolana nomeny? Ny vahaolana nomeny dia zao: tonga olombelona izy Andriamanitra fiainana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mba ampihavana antsika aminy. Dikany hoe olona meloka dia olona mpanota, olona tafasaraka amin'Andriamanitra. Zay zany mila mazava zay. Ny atao hoe olona meloka dia olona mpanota, olona tafasaraka amin'Andriamanitra. Zay ny atao hoe olomeloka. Tonga izy Andriamanitra, tonga olombelona mba hamela heloka antsika. Zany hoe mba hampihavana antsika aminy. Mba hampihavana antsika aminy. Mba hanala antsika hiala ao amin'ilay fahafatesana fisarahana aminy, ka hiverina ao amin'ny fiainana. Inona ny zavatra nataony? Ny zavatra nataony dia tsotra. Nanolotra ny aina izy. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia tsotra. Satria tsika ao anaty fahafatesana. Dia raha ao anaty fahafatesana tsika, ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe aina solon'ny aina. Aina solon'ny aina. Zany hoe zao zany. Raha ao anaty fahafatesana ianao, satria tafasaraka amin'Andriamanitra, fahafatesana ny tambin'ny ota, dia tsy maintsy misy aina manarona an'izay fahafatesana izay mba hampiverina anao indray ao anaty fiainana. Lasa nanolotra ny ainy Jesosy Kristy mba hanarona an'ilay fahafatesana, ara-piavana antsika indray amin'Andriamanitra, hanala antsika ao amin'ny fahafatesana, hiverena antsika ao amin'ny fiainana. Hanala antsika ao amin'ilay fanamelohana, hiverina indray ao anatin'ilay fahamarinan'Andriamanitra. Mila nanao an'izay Andriamanitra tena ny tonga olombelona mba hanala antsika hiala ao amin'ny fahafatesana, hiverina ao amin'ny fiainana. Hanala antsika ao amin'ny fahamelohana, hiverina kosa ho ao amin'ny fanamarinan'Andriamanitra, ao amin'ny fahamarinana, ao amin'Andriamanitra fahamarinana. Zay ny asampamonjen'i Jesosy Kristy voalohany indrindra. Zay le itenenana hoe voavela ny heloka ao. Satria izy Andriamanitra ny nanolotra ny ainy, nanarona an'ilay fahafatesana, lay fahafatesana tambin'ny ota, lay fisarahana tamin'Andriamanitra, satria ao anaty fahafatesantsika. Dia naveriny tao amin'ny fiainana, ary zay no natonga anazy hoe izy nanolotra ny ainy, izy loharan'nim-piainana nanolotra ny ainy mba hanarona an'ilay fahafatesana, hiverina ao amintsika. Voalohany indrindra ny asampamonjen'i Jesosy Kristy dia zao: voavela ny heloka ao. Ny dikany hoe voavela ny heloka ao dia nalan'Andriamanitra ianao niala vao amin'ny fahafatesana, zany hoe niala vao amin'ilay ianao tafasaraka tamin'Andriamanitra, ary naveriny indray mba ho ao amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra, ao amin'ny présence'Andriamanitra. Nataony ny fampihavanana. Ny olona voavela heloka zany olona vita fihavanana amin'Andriamanitra. Voavela ny heloka ao. Taloha, ankehitriny aroavy, voavela mandrakizay ny heloka ao, satria aina maharitra mandrakizay no natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny zavatra voalohany zay. Voavela ny heloka ao. Vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao ny dikan'izany. Faharoa manaraka an'izay dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ianao, lay tafasaraka tamin'Andriamanitra taloha, lay ianao lay miivo amin'ny tenanao, lay petit je suis, lay izao kelinao, lay arrogance, lay ego anao nomboana niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Lay ianao sy ny mombanao rehetra nomboany niaraka taminy. Zay no mahatonga an'i Paoly miteny hoe vohomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana aho izy. Zay koa no mahatonga an'i Paoly miteny hoe izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Vohomby niaraka tamin'i Kristy. Zay ny faharoa amin'ny asampamonjen'i Kristy. Fahatelo dia zao: ny fahafatesana, zany hoe le fisarahana tamin'Andriamanitra dia miteraka endrim-pahafatesana. Endrim-pahafatesana, inona ny atao endrim-pahafatesana? Aretina, olana, tebiteby, trosa, ozona sy ny zavatra maro isan-karazany zay iainantsika isan'andro. Io olana isan'andro iainantsika io fahotana sy ny rehetrarehetra. Ny olana nefa dia izao:
lasa ireny no anatonany betsaka an'Andriamanitra, ohatran'ny hoe manana olana izy, misy tsy manam-bola izy de lasa izy manatona an'Andriamanitra. Reny nefa endrim-pahafatesana, symptôme, vokatra ilay fahafatesana, vokatra ilay fisarahana amin'Andriamanitra. Fa raha tiana ho foana le symptôme, le endrim-pahafatesana, de le fahafatesana no mila foanana. Fa na izany ary rehefa nentin' Jesosy teo amin'ny hazo-fijaliana avokoa ny endrim-pahafatesana rehetrarehetra. Ninona endrim-pahafatesana rehetra tokony hiatra aminao. Ny ozona nentin' teo amin'ny hazo-fijaliana, vozona zay miantona amin'ny hazo. Ny aretina nentin' teo amin'ny hazo-fijaliana, endrim-pahafatesana aretina nentina teo amin'ny hazo-fijaliana. Ny adi-tsaina ny tebitebinao rehetrarehetra nentin' teo amin'ny hazo-fijaliana. Zany natonga anazy ny satroka tsilo, ny enjika, ny fanenjehana, ny ompa, ny latsa, ny eso nentin' teo amin'ny hazo-fijaliana. Izy no nitondra an'izany. Ary hatramin'ny ozona izay nitenenin'Andriamanitra tao amin'ny sahedena hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao, de nentin' Jesosy Kristy, satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe mipatrapatraka ozy izy, ny atsemboana ozy izy mipatrapatraka, tahaka ny rà ozy izy, tahaka ny rà. Efa nentin' teo amin'ny hazo-fijaliana daholo zany ny endrim-pahafatesana rehetra zay tokony hiatra aminao, ary izy ny lasa victime teo amin'ny toeranao. Zay ny fahatelo zay. Fahaefatra, point fahaefatra de izao. Ny point fahaefatra de izao, nitsangana tamin'ny maty Kristy, zany hoe resiny lay fahafatesana, lay fisarahana tamin'Andriamanitra ny teneniko teo. Lay fotsika zay tafasaraka tamin'Andriamanitra, lay fotsika ao anaty fahafatesana, lay fotsika ao anaty aizina, naveriny, nitsangana tamin'ny maty izy, resiny fahafatesana, resiny fahafatesana. Ary ny zavatra farany indrindra de izao, niakatra izy de nentina izy, ary no amarininy le teny any amin'ny Ezekela hoe omeko fo vaovao anareo izy ary fanahy vaovao ny ataoko ao anatinareo. Lasa velona ao anatintsika Kristy, lasa velona ao anatintsika Kristy, lasa lay fanahin'i Kristy mivelona ao anatintsika. Reo point anankidimy reo ry havana, reo ny fanatanteran'Andriamanitra amin'ny promesse zay niteneniny tany amin'ny Ezekela toko fahaenina amby telopolo le hoe alako ao anatinareo ny fovato ary soloko fonofo zany ozy izy. Alako ao anatinareo ny fovato ary soloko fonofo zany. Ny tanteran'Andriamanitra ireo promesse reo tamin'ny alalan'ny asampamonjen'i anankidimy izay nitany saiko teo reo. Rehefa azotsika izay zavatra izay tadio tsara havana, fa rehefa mino sy mandray andreo asampamonjen'i Jesosy, point anankidimy tsy misaraka reo filazantsara reo tsika, de manompoka eo tsika mandray an'ilay fo vaovao sy fanahy vaovao, zany hoe lasa velona ao anatintsika Kristy. Zay ny dikany hoe fo vaovao sy fanahy vaovao, Kristy ny lasa velona ao anatinao, lasa Kristy ny velona ao anatinao. Ary rehefa manompoka eo, rehefa velona ao anatinao Kristy de araka ny nambarako teo ihany, ny fo no ivon'ny olombelona, ny fo ny centran'ny olombelona. Mbola averiko indray, tsy ny fo tsy cœur ao any resahantsika, fa lay centran'ny olombelona, ny fo no ivon'ny olombelona. Ka raha nalan'Andriamanitra raha mino ny asampamonjen'i Jesosy Kristy ianao, zany hoe nalany tao anatinao lay fo tafasaraka taminy, zay le fo vato, fo tafasaraka amin'Andriamanitra, ary ny solony an'ilay fonofo, ary ny fanahin'Andriamanitra Kristy ny lasa velona ao anatinao. De manompoka eo lasa olona vaovao ianao, lasa tsy ny enao tsony ny ivon'ny tenanao, lasa tsy ny momba anao tsony ny important, lasa tsy micentre aminao tsony ianao, fa lasa ny fonao, satria efa fo vaovao sy fanahy vaovao. De zay mameno ny fotsika ny tsy maintsy mivoaka, lasa fomba fisainantsika, ary lasa ho fihetsikitsika. Tadio foana zay, satria principe an'Andriamanitra zay mameno ny fonao, ny lasa manova ny fomba fisainanao, ary lasa manetsika anao. Tsy maintsy zay io, zay zavatra ao anatin'ny fonao. Mety ho azonao afenina amin'ny zavatra ivelany ao anatin'ny fonao, ndray afaka azo afenina indray amin'ny zavatra ivelany, fa misy limite zay, satria ny zavatra ao anatin'ny fonao tsy maintsy iseho eny amin'ny fomba fisainanao eny ihany, ary iseho eny amin'ny fihetsikao eny ihany. Itsika rehefa amin'ny Kristy mandeha amin'ny mazava, ary eo amin'izay raha iresaka amin'izay tsika hoe ohatry ny ahoana amin'izay ary leo manana ny Sain'I Kristy. Araka ny tenitsika teo ny atao hoe manana ny Sain'I Kristy de tsotra, lasa velona ao anatintsika aloha lay Kristy fanahy masina, lay Kristy velona ao anaty, ary manomboka eo kosa lasa manova ny fomba fisainantsika. Ivo amin'ny Kristy, ny fon'ny Kristy, fanahin'i Kristy izay velona ao anatintsika, de vavolombelona manambara ny asampamonjen'i Jesosy Kristy. Zay no niteneniny. Zany hoe lasa ny fotsika manontolo,
lasa tsy miivo amin'ny tenantsika ntsony fa lasa miivo amin'izay asampamonjen'i Kristy. Izay ny fotsika, izay ny lasa mamelona atsika, izay ny lasa rivotra iainantsika. Tsy moramora zany, tsy zavatra naturel zany akory, tsy zavatra mandeha ho azy zany, tsy zavatra mandeha ho azy zany. Fa rehefa ny fotsika rehefa mifantoka amin'io asampamonjen'i Kristy io, ny fotsika rehefa tena mandray an'io, ary zay no mahatonga hoe tsy ny saina ny mandray an'io. Tadio tsara ry havana, fa ny finoana tsy voarainao amin'ny saina ny finoana. Zay ny olana be dia be eo amin'ny kristianina, eo amin'ny saina izy mandray an'ilay finoana. Ny saintsika tsy afaka mandray zava-panana ovinana oviana, tsy possible, tsy afaka handray zava-panana sainao. Ary io no mahavony kristianina be dia be, satria eo amin'ny saina izy no milalao. Fa ny ivony tenantsika mihitsy no mandray an'ilay asampamonjen'i Jesosy Kristy, zany hoe manaiky resin'i Jesosy Kristy, manaiky hoe resy aho, tsy tanteraka, vita, zay vao possible, zany hoe voaombo aho, voaombo niaraka tamin'i Kristy aho, ary eo midépart eo. Raha tsy manaiky ianao hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra, ary efa voaombo le za taloha, tsy possible hiova ny fomba fisainanao eo amin'ny Kristy. Fa lasa andeha hanamboatra saina fotsiny tsika, dia lasa fombafomba ny zavatra miseho eny ivelany. Lasa fomba ny zavatra miseho eny ivelany. Tsisy nenenina miova ny fotsika, fa ny zavatra miseho eny ivelany, lasa manamboatra zavatra tsika eny ivelany. Fa rehefa amin'ny fotoana kosa tsika, tena Kristy amin'izay ny velona ao anatintsika, izy no ivontsika manontolo, dia manomboka eo misy processus mandeha amin'ny fiovana ny fanavozana ny saina. Misy processus mandeha amin'ny fiovana ny fanavozana ny saina. Zao nefa ry havana, ny problème dia izao, satria ny fotsika teo aloha ratsy, le fotsika tafasaraka amin'Andriamanitra taloha, fo miivo amin'ny tenantsika. Zany hoe toe-po miivo amin'ny tenantsika, toe-po feno fitiavan-tena, toe-po tsy manao afa-tsy mitady, afa-tsy ny anterehan-tena. Zay ny toe-pontsika teo aloha. Ary toe-pontsika teo aloha io mitarika fomba fisainana izy io, sy fomba fijery zavatra, zay miivo amin'ny tena ihany koa. Zay le hoe fisaina n'izao tontolo zao. Lasa ny zavatra saintsika rehetrarehetra, ny zavatra nampidirina ao anatin'ny saintsika rehetrarehetra, dia miivo amin'ny tena, miivo amin'ny zavatra hita maso daholo. Ary lasa ny fihetsikitsika koa dia lasa fihetsika baikon'izay saina miivo amin'ny teny zay. Fihetsika baikon'izay fisainan'izao tontolo zay, fisainan'izao tontolo zao zay. Zay ny tena atao hoe fisainan'izao tontolo zao, fisainana tafasaraka amin'Andriamanitra, fisainana miivo amin'ny teny. Rehefa mino ny asampamonjen'i Kristy nefa tsika dia izao ny olana. Io fomba fisainantsika io tsy miova eo noho eo io. Eo ny olana. Tsy miova eo noho eo io. Ny fotsika mety miova rehefa tena resy laritsika hoe za Jesosy tena resy aho. Tena tsy andeha vita, manaiky anao aho tompo sy mpamonjiko. Amin'ny foko manontolo, amin'ny fo fa tsy amin'ny saina, mbola averiko indray, amin'ny foko manontolo, manaiky resy aho. Tsy miova automatika après an'izay ny fomba fisainantsika. Fa zay no mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe miova ozy izy amin'ny fanavozana ny saina. Miova amin'ny fanavozana ny saina. Zany no mahatonga amin'ny Paoly miteny any amin'ny epistily ozy izy hoe navelona amin'ny nofo azy zay ozy izy, dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo izy ny fiadian'ny tafikay, fa mandrava amin'ny fisainana, fa mahery amin'Andriamanitra, andrava fiarovana mafy ozy izy, mandrava amin'ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra zay atsangana nohatra amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, ary mampanaiky ny zavatra rehetra ozy izy, anaiky an'i Kristy, mampanaiky ny zavatra rehetra, mandrava ny zavatra, ny fisainana avo rehetrarehetra. Zany hoe ny fomba fisainantsika io misy processus mandeha, misy processus mandeha. Ary raha tsy mitandrina zay mahatonga manao développement personnel na le zay milaza fa manao développement personnel chrétien, za mifona tompoko fa tsisy an'izany. Tena mifona, ary na iza nareo kristianina milaza an'izany hoe manao développement personnel chrétien, dia mifona fa tsy kristianina mihitsy nareo akory. Alao mahitsy ny teniko, tsy misy kristianina manao développement personnel, tsy misy an'izany. Fa saingy zao, satria tsy azon'ny olona le processus, tsy azon'ny olona le processus fiovana ny fanavozana ny saina, dia lasa miverina any amin'ny fisainan'izao tontolo zao izy. Ny fony mety efa niova, mety efa tena nanaiky izy teo anatrehan'i Jesosy hoe manaiky afa tena resy aho, manaiky anao aho ho tompo sy mpamonjiko, fa saingy tsy azony kosa le processus. Ahoana amin'izay arany io zavatra io? Voalohany ravana dia izao, ny fibanjinana an' Jesosy Kristy tsy misy afa-tsy io ny asa-pamonjeny, zay ihany zany ny lalana,
ahatonga antsika andeha ho amin'ny fanavozana ny saina. Ny fibanjinana nefa tsy ny saina no mibanjina, eo ny olana, satria izay no mahavoafitaka ny betsaka. Mieritreritra izy hoe mibanjina dia misaintsaina zany an' Jesosy Kristy. Tsia, tsy mibanjina, tsy ny saina no mibanjina. Ny fonao no manaiky, ny fonao no manaiky fa voavelany eloko ao. Efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Ny fonao no mila manaiky fa efa niaraka voaomby tamin'i Kristy ianao. Ny fonao no mila manaiky fa efa nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny endrim-pahafatesana rehetra. Ny fonao no mila manaiky fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ary resy ny fahafatesana. Ny fonao no mila manaiky fa velona ao anatinao Kristy. Rehefa eken'ny fonao zay dia manova ny fomba fisainanao tsikelikely. Ny sainao tadio tsara fa efa nizarina hatrambola kely io sainao io, ary zay le tenin'Andriamanitra teo hoe raha tsy mandrakariva ozy izy ny fisaina ny fon'ny olona. Ny sainao dia efa zarina hijery ny tontolo hitamaso, isaky misy zavatra amin'ny tontolo hitamaso dia mianalize ny saina. Mbola averiko indray, tsy ny saina akory, tsy ny saina ny ratsy fa ny fonao no mibaiko ny sainao. Ary satria ny sainao efa zatra mijery sy mibanjina teo amin'ny tontolo hitamaso dia mila miovy zay. Mila miovy zay, zany hoe tsy mijery sy mibanjina ny tontolo hitamaso intsony, fa ny fonao kosa mila mifantoka tanteraka eo amin'ny Kristy ary mila miova tsikelikely amin'izay ny fomba fisainanao. Mila miova tsikelikely amin'ny fomba fisainanao. Ny tenin'ny Paoly mazava be, ozy izy, ny tenin'ny Paoly mazava be mihitsy. Zao ny tenin'ny Paoly hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao ozy izy fa miova amin'ny fanavozana ny saina. Amatarana reo ny sitrapon'Andriamanitra dia zay sady marina anao kasitrahana. Miova amin'ny fanavaozana ny saina. Raha miainao an'izany teny zany tsika dia ohatran'ny hoe effort zany. Ahoana zany miova amin'ny fanavozana ny saina zany? Satria izao ny tena marina. Io fiovana amin'ny fanavozana ny saina io io le tena hoe manana ny Sain'i Kristy. Ndray avakitsika ao amin'ny Korintiana 1:2 zao ny zavatra tenenin'ny Paoly ao. Iza ozy izy ny olona mahalala ny ao am-pon'ny olona, afa-tsy mifanahan'ny olona zay ao anatiny ihany. Toy izany koa ozy izy tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra, afa-tsy ny fanahan'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Le fanahan'Andriamanitra zany zay napetrany ao anatintsika, zany hoe ilay Kristy velona ao anaty, ao anatin'ny fotsika izy no mitoetra. Ary io Kristy velona ao anaty izay mitoetra ao anatin'ny fotsika io, mifandray, mifamatotraina, lasa rivotra iainana, lasa tontolom-piainantsika. Io Kristy velona ao anatintsika io no lasa manova ny fomba fisainantsika. Io le manome an'ilay Sain'i Kristy, fomba fijery ny Kristy. Ny atao hoe ny Sain'i Kristy ny tsotra fomba fijery kristianina. Fomba fijery kristianina. Ny problème ny olona rehefa tsy azony hoe Sain'i Kristy sy fomba fijery kristianina io dia lasa mametraka règle sy principe andray. Ny atao hoe fomba fijery kristianina, fomba fisaina kristianina dia un grand 1 zao, grand 2 zao, grand 3 zao, lasa miverina ao anaty loi sy principe. Fa ny fomba fisainan'i Kristy dia tsy misy afa-tsy ilay fon'i Kristy, ilay fitiavan'i Kristy no manosika anao ary manamboatra ny fomba fijerinao, hijery ny zavatra rehetra amin'ny fitiavan'i Kristy. Zay ny hoe manana ny Sain'i Kristy. Ny fisainan'izao tontolo izao dia mifantoka eo amin'ny tontolo hitamaso ary ahetsika mireagira, mialatsiny foana amin'ilay teny frantsay, ahetsika mireagira, miankina amin'ny tontolo hitamaso. Zay ny fisainan'izao tontolo izao zay. Satria zay ny toepon'izao tontolo izao. Ny toepon'izao tontolo izao dia mifantoka amin'ny tontolo hitamaso, mifantoka amin'ny tenany. Fa rehefa velona ao anatintsika Kristy, Kristy dia mifantoka amin'ny Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra, ny famonjen'Andriamanitra anao, ny famelan'Andriamanitra ny elokao. Ianao niara nombroana taminy teo amin'ny hazo fijaliana. Izy nitondra ny endrim-pahafatesana rehetra tokony hihatra aminao. Izy nitsangana tamin'ny maty nandresy fahafatesana ary izy velona ao anatinao, ampanao zavatra rehetra ho fitoerany tongony sy ampiseho ampiasa ny vavanao, anambara ny teny fahamarinana ary ampiseho ny fiainanao, ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny teniny hoe fiainana. Zaho avy ozy izy anana ny fiainana be dia be. Izany ny herin'ny asampamonjen'i Jesosy Kristy. Za malahelo foana rehefa mijery kristianina, lasa manamaivana ny asampamonjen'i Kristy, lasa ny atsasa ny ilany fotsiny ny raisiny. Fa ny asampamonjen'i Kristy feno sy tanteraka.
Ary matotsika tsy miaina zany de satria tsy mifantoka, tsy rivotra iainantsika Kristy. Tsy fiainantsika, tsy tontolo-piainantsika, tsy banjintsika, ary tsy mahakasika ny fotsika, tsy tena mamonto ny fotsika, lay tena asampamonjena, lay tena vitany Kristy. Fa raha tena mamonto ny fotsika, raha manova ny fotsika manontolo zany asampamonjen'i Kristy zany, tsy possible tompoko, tena tsy possible itsika ka mbola hitoetra ao anatin'ny fisainana zao tontolo zao, fa tsy maintsy manifeste eo amintsika lay Sain'I Kristy, lay Sain'I Kristy zay manoro sy manondro manjakariva ny fitiavan'i Kristy. Ny sitrapon'Andriamanitra de tsy misy afa-tsy tokana. Jesosy Kristy sy ny fitiavana, ary nisehoany zany fitiavan'Andriamanitra zany, ny anjakany zany fitiavan'Andriamanitra zany eto amin'izao tontolo zao. Firy amintsika kristianina ny manaiky tena manaiky ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra hisehoany zany fitiavan'Andriamanitra zany. Iova amin'ny fanavozana ny saina ka tena ho fitaovana hisehoany zany fitiavan'Andriamanitra zany. Firy amintsika. Firy amintsika. Mety efa niova ihany ny fotsika, mety efa niova, efa nanaiky resy. Fa le saitsika kosa mbola tsy miova. Mbola tsy mety manaiky miova. Satria nahoana? Mbola zatra mifantoka amin'ny zavatra hita maso. Mbola zatra mifantoka amin'ny tontolo hita maso sy mifantoka amintsika. Ary zay nefa mila miova zay. Processus zay ozy isy Paoly nasany teny zany, zay manana Sain'I Kristy. Iza malala ny aompon'ny olona ozy izy afa-tsy mifanahan'ny olona ihany. Iza malala ny aompon'Andriamanitra afa-tsy mifanahan'Andriamanitra. Raha ny fanahan'Andriamanitra no mitoetra ao anatintsika de fantatsika zany ny aompon'Andriamanitra. Zay ne ny dikan'io teny io Zay ny dikan'io teny io. Iza ozy izy malala ny aompon'ny olona afa-tsy mifanahan'ny olona ao anatiny. Ary toy izany koa tsy misy malala ny aompon'Andriamanitra afa-tsy mifanahan'Andriamanitra ihany. Tsisy malala ny aompon'Andriamanitra afa-tsy mifanahan'Andriamanitra ihany. Raha fanahan'Andriamanitra ny ao anatintsika, raha tena miteny tokoa fa Kristy velona ao anatintsika, de taddio tsara fa ny aompo-lalin'Andriamanitra de ampahalalany atsika. Ary izay fanahan'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika izay no mahatonga atsika manana an'ilay Sain'I Kristy. Fo vaovao izy izy de fanahy vaovao nataoko ao anatinareo. Zany Sain'I Kristy zany de tsy le saitsika akory. Alao zava ny resaka, tsy le saitsika. Satria ny saitsika de mivo amin'ny tenatsika. Mbola averiko foana ny saina tsy ratsy akory namoronan'Andriamanitra anazy. Fa ny saina miankina amin'izay ivony. Miankina amin'izay ao anatin'ny fonao, zay betsaka ao anatin'ny fonao ny tsy maintsy fomba fisainanao. Zay betsaka ao anatin'ny fonao no lasa fomba fisainanao ary lasa anetsika anao. Satria ny sainao no lasa manetsika ny vatanao, anao fihetsika anankiray, anao zavatra anankiray. Ny sainao no manetsika anao anao zavatra. Fa ny sainao baikony ny fonao. De taddio ry havana. Fa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny fotsika de mazava ho azy fa ny saitsika tsy maintsy mivo amin'ny tenatsika ary fisaina an'izao tontolo zao ary ny fihetsikitsika rehetrarehetra teo izay. Fa rehefa amin'ny fotoana kosa novain'Andriamanitra ilay fotsika lasa fo vaovao de manomboka eo kosa ny fomba fisainantsika de tokony mifanaraka amin'izay fo vaovao zay, mifantoka amin'ny asampamonjen'i Kristy, asampamonjena filazantsara tokana zay point anankidimy no ndresahako azy teo. Rehefa tena mivo amindreo, rehefa tena mivo amindreo, lasa mivo amindreo ny fomba fisainanao manontolo ary manomboka eo lasa miova ny zavatra rehetrarehetra ataonao. Tsy zavatra vetivety zany, tsy zavatra automatique zany, tsy zavatra mandeha ho azy zany, tsy zavatra eo no eo zany, fa processus zany, zavatra mitohy zany. Fa ny amin'ny zavatra mba hafarako teo zao, manombo tena miaiky zay alohan'ny zavatra voalohany. Aoka tsy eo amin'ny saina no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra fa ny fotsika. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana ozy ny tenin'Andriamanitra fa avao no evian'ny aina. Raha manaiky an'i Kristy, raha manaiky an'i Kristy amin'ny vavanao ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra ary mino amin'ny fonao. Andriamanitra tsy miteny hoe raha mino amin'ny sainao, raha mino amin'ny fonao. Fa Andriamanitra efa nanangana azy tamaty de ho vonjeny ianao. Ny fotsika no mibaiko ny saitsika. Raha tena te iainan'izany Sain'I Kristy zany ianao de aoka aloha ny fonao resy, anaiky, iankohaka, andohalika eo amin'ny Jesosy Kristy sy ny asampamonjeny. Amin'ny fotoana mandohalika eo amin'ny Jesosy Kristy ny asampamonjeny ny fonao de mandeha miova amin'ny fiovana amin'ny fanavozana ny saina ianao. Ary tena ho marina aminao le tenin'ny Paoly hoe fa izahay
manana ny Sain'i Kristy. Ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery any. Amen.